Levana malama mitombo mbola mamerina miarahaba ao antsika mifetra indrindra ianareo izay mandalo sy manotrona anay amin'izao mpivavahana izao izay aradiny sampana fifoazana eto amin'ny toerana iray amin'ny sampana fito velona eto Saint-Gilles. Ilay Andriamanitra telo izay iray no tena isarontsika ny taonantsika rehetra teto satria aviary ihany koa ny fahasoavana sy ny fiadanana izay tonona amintsika mandritra izao fivoriana masina izao. Ny perekovatsika an'io mezahina fakafakaina sy hazavaina mba hitondra tamin'nyteritreretana ho an'ny tsirairay. Mpizansara araka ny Matio, araka ny Marka izay efa nivakely Andriamanitra teo ndreo no andeha hijerentsika isan'andiny Marka fafito dimy paraka amin'ny telopolo ka hatramin'ny fafito amin'ny telopolo. Raha mandeha zany Jesosy vao mpiara-diany dia tonga teo amoron-drano Galilea ka io ny andiny faharoa amin'ny telopolo manao hoe ary misy mareny sady raikidela anankiray nentiny tany aminy ka nangatakataminy mba hametrahany tanàna. Ny vahoaka izany no miangarana ny tombo hianatra ity olona mona marina ity. Miaraka hatrany ohatry ny maholo satria rehefa tsy mandremo ny sofina dia sahirana ihany koa va fantatsika izany. Ny fangatahana reto olona mitondra ity lehilahy ity dia hoe hametrahana tanana izy. Raha ho azy fa mety fanasitrahana no ambadika izany fitalamoana izany efa eto dia tsy milaza mivantana reto olona reto sitrahana izy tompo fa dia hoe hametrao tanana izy. Azo lazaina koa hoe napetraka izy ireo tamin'ny tompo izay ahasoa ity lehilahy ity satria fantatra izy ireo fa mahasofona ilay fametrahana tanana. Indrindra tompo Jesosy manao izany mivantana. Tinambara ty izao raha tsy voatery hanana kilena ianao na zavatra hafa mitovy amin'izany ao anatina hametrahany mpianatra tanana fa ianao ilay mahatsapa hoe mahasoa ahy ity satria fitrotrona mibavaka ahy sy ny fiainaka no fanomezana antoka ihany koa fa ombovizako sady voavela eroka. Miabetsaka ny fianakaviana eto amin'ny fiangonana ankehitriny ny pasoan'Andriamanitra ka dia manentana antsika ray aman-dreny izay efa mandefa ny ankizy raha teo amin'ny sekolarary mba hahatsapa ihany koa fa mahasoa izay antsika miasa sy mampahizina ary tsy vitsy ireo olona afaka hijova olombelona amin'izany ray aman-dreny sy mahatsapa izany fahasoavana izany. Fa ity misy fanamarihana kely toko atao tsy ny mpiandry no mandeha ny aminareo eny ka manao hoe avia ametrahako tanana toeran'isy zany tsy izay raha teto ka teo no ara-baiboly fa izay mitrano zany hoe izay olona mila amin'ilay azy no manatiny antsitrako tsy antery. Etiko mantsy-polo tamin'ny Timoty izay zany miara-panahy sady mifamby raha teo mba hitondra fiangonana ratsiratsy. Timoty voalohany toko faha-dimy andiny faha-roapolo dia izy hoe aza malaky mametra tanana amin'olona na iza na iza. Tahaka milaza izy hoe ny olona ny olona tady satria efa nahita sotra amin'izany bavaka izany. Tsy ianao no maika hanao izany na sanatry haniry.
tahaka nylany zany hoe ny olona sy terena fa mitsitrako manatona misirairay efa tonga ny fotoana izay manisam-bolona mihetsika ndraindray koa misy ilay fanontaniana hoe maninona koa mpiandro mandehandeha rehefa mandroka fanaratsy fa tsy mijanona eo ihany ny fanaratsy avana tsy hanatona ny mpiandro eo amin'loha mba horohany fantatsika tsara zany fa iny amin'ny rivotra eny izy ary tsy anontaniana ny heviny alohan'ny androana azy amin'ny kesy ny pahefana ametrany dia atao amin'ny alaran'ilay Jesosy manakery avy any Nazareta. Andiny fahatelo amin'ny telopolo tapamin'ny voalohany dia vakiana toy izao ary mitondra andralehilahy ny tanila niara teo amin'ny vahoaka izy Jesosy zany zany hoe be ny tanàratian'i Jesosy misy olona afa-po piloto eo sy ny sisa natao rehefa angatahana fametrany tanana dia nanaingo toko ilay tovolahy nentiny tany amin'ny antsony template hoe privé fa tsy nataony teo amin'ny papemaso teo tsy mitanterahan'i Jesosy teo ilay azy fa somary misintona izy niala tamin'ny vahoaka io dia miankina amin'ny avesatry ilay fatotra mahazo ilay olona izay azambara ny vantana hoe asan'ny maizina dia azagaga ny aloha raha misy ny karazana toby any amintsika rehefa manomboka misy toby-pitsaboa ara-panahy etsy satria dia asan'ny tempoly natao ireo hiatrika izany azy zany zany tsy maintsy efa mandalo sofanana ary mandalo fanokanana izay avy amin'ny fiangonana ihany koa tsy azo ramaivanina ary tsy atao tao foana ifandroana deny amin'ny anaran'i Jesosy toy atao beboly dia misy izay nanarana izany dia mingena kitsika ny asy ny apôstôly toko sivy ambin'ny folo indimy fahatelo ambin'ny folo manomboka eo manao hoe misy jiosy sasatsasany mpiriorino mpamoaka fanahy ratsy izay niniana nonona ny anaran'i Jesosy toy teo amboniny manana fanahy ratsy ka manao hoe mampianina anareo amin'ny Jesosy izay toriny-pôly aho indimy fahatelo ambin'ny folo dia mitoy hoe any fanahy ratsy namarika ny tanety fantatro Jesosy fantatro kompôly fa ino kosa mba izy ary lehilahy izay nanana ny fanahy ratsy dia miatsambotra tamin'ireo ka naharesy azy zany hoe rehefa miteny zany le fanahy dia le olona nidirany ampiteneniny ary rehefa olona tsy eo to no mandroaka azy fantany ary dia fantatsika ny toyny tankaratoy ny tapafaharoany dimy fahatelo amin'ny telopolo zany na dia milaza hoe dia nangarina ny sofiny tamin'ny ranontsantanany Jesosy dia nandrora ka nanendry ny lelany itsy fomba vedively teo amin'ny tompo rehefa manasitrana izy rehefa miasa izy amin'izay lafiny izay rehefa natao ny zavatra io dia ozy tsika hoe vita ny opération zany izany fomba filazantsika azy fa azadiny fa Jesosy izy mihitsy no eto ka misy karazany fomba nolany miasa ary dia io no nataony eto tsy dina hevitra fa ny pompon'Andriamanitra kosa dia manatontosany azy amin'ny anarany dia ilay anarana tokana ambany lanitra menany harazona famonjena fantatsika azy ny apôstôly toko ambin'ny folo andiny faefatra rehefa vitan'i Jesosy zany ny fikasiana ny sofiny sy ny lena n'ity lehilahy ity dia raha nitoyany dia manao hoe dia miandrandra ny lanitra izy indimy faefatra amin'ny telopolo ka tapamin'ny voalohany nivavaka midika izany zany hoe zao ny mpanompon'Andriamanitra mametra tanana mivavaka no ho fanafahana na ho fanasitrahana ny olona fa Jesosy no manao ny asa izy no manafaka ary izy koa no manasitrapolo zany fanasitrahana andresary ny fanafahana tsy misy akevitra fanasitrahana andrandray marina miantona izy rehefa tsy ataony eo
mitoyny dia mampiseho fahefana amin'ny taova rehetra ao anatintsika ao ny tompo satria izy dia nandray anjara tamin'ny nano rena ny zanak'olombelona tamin'ny faharina azy tsy ny faharinanao tamin'ny faharoa amin'ny andimy faefatra amin'ny telopolo zavana marika toko fafito fontsy dia milaza hoe dia nisento izy fananao taminy hoe tamin'ilay lehilahy zany hoe efata teny hebreo zany zay midika hoe izy maladia hoe malady dia hoe mandre maladia dia mandre izy raha dika amin'ny fomba hafa dia hoe misokafa ianao sofiny dia nalady ny sofiny paiky fotsiny zany hoy andiny manaraka mivelonandreny dikan'izany mivelonandreny olona na mibaiko mipakary fandralan'i Jesosy Andriamanitra zany dia nankatoro ilay sofina noariny ilelany mo eto dia tsy mila baiko intsony satria misika teo hoe iray ihany teo misy micro ty vao tonga ka ti-andafy ao na rara voalohany hoe ny micro no parleur rehefa mivadika dia lasa micro sy manafitra an'izany fa ny madeo tamin'ny Amerika sy misy fotoana an'izao tsika hanao enregistrement fa tsisy afa-tsy parleur dia ozy dia technicien anankiray avaty ohatry fotsiny moa lasa micro dia milasitry ka ohatran'izay koa zany ny sofina sy ny vava izay miaraka reo rehefa tsy mandeha sofina dia zahina ny vava ary rehefa misotrana ny sofina dia sitrina mianiko ny vava dia tahaka ny sofina sy ny vava oe teo Andriamanitra nanao izany ary nalainy olona tahaka zay no nahatonga resaka micro teo fa raha hitra miteny fadimy amin'ny telopolontsika dia zao voalaza hoe dia nalady ny sofiny sady voavaha ny fatorany lenany ka dia nahateny tsara izy mitravina zany zao zany nakarazana fatotra inona nakarazana fatotra inona rehefa vahana aminaran'i Jesosy dia mivaha rovina misobika ny fahazaranzatry ienan'ny tanora na ny zokony azy amin'izao taonjako iainantsika izao ka raha ny herin'ny tena fotsiny na ny sitrako tehiora ihany dia tsy misy hafa amin'ilay volondoha metezan'ny tanan'olona fa dia miverina ihany zany fa rehefa fanafahana amin'ny anarana Jesosy no atao dia tsy miverina fa voasoratra hoe raha ny zanaka no manafaka anarana dia ho afaka tokoa ianareo zao natoko fahavalo zany rehefa mamaky an'io sy mampamaky an'io dia laza toa hoe tsy mpiomenamena le hoe tokoa satria ny olona manamezaka fa tsy mitohy izy fa rehefa mitohy mamaza dia tena tokoa zay matra miandry azy asa rehefa tambazana mansaina eto fa ilay Jesosy io dia tsy ilay Jesosy antsoina amin'ny andro lana azy ihany ka dia monena ny fahorintsika na ilay Jesosy tsara sady mpanao ny tsara ihany zay moa tena mafy irinolona miarabe manjoro zao zareo fa izy koa ilay Jesosy manana ny sitrako mila ankatoaviko mila ankatoavinao maro be andinotsoratra masina izay ankafizintsika satria teny fanekeny promesy sy manome fanantenana fa tsy ambakan'izany koa isan'ireo teny mandidy sy mibaiko amin'ny tsay amintsika manditin'izany moa amintsika mpianona rehetrarehetra malagasy mpianona sy olona rehetra mpianona dia Matio toko fafito fa raika amby roapolo entitrentitra manao hoe tsy izay rehetra manao amiko tompo ny tompo ny teny tompo Jesosy misiditra amin'ny fanjakany lanitra fa izay manao ny sitrapon'ny raiko izay miandanitra tsika miandro fanasitrana sy fanafahana avy aminy izy miandro fankatoavana avaty amintsika ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra no vokatry ny finoantsika ka ampaharitra atsika mandratrizay tsy natanteraka isika ny lafiny izay rakofan'ny fahasoavana dia mikena satria nandrika
zao anefa na dia manem-pona azy ny fahasoavan'io dia azo dikako hoe famindrapo zany famindrapo famindrapo dia misy vidiny zany izay katan'andriamanitra amintsika dia zay voalaza teo tsinona fa ny famindrapoava dia averina ihany averina averina zany fa tsy mankatoa misika mba voakena satria tsy mivitantsika zato mihitsy zany fankatoavan'izany fa nekena isika mba hankatoa ary matoa nekena dia satria nanaiky ilay fanavotana tanterahany zanaka teo ambony azy fijaliana teo natolotra ny famelan-kelo ka lehibe ho an'izay rehetra mino ary mbola teo ihany koa nandresena indray mandemonja ny satana izay loharano miasany maizina rehetra hitamaso nizovonzona antsika aty atoerina maany antsika fantatsika ny mbatondrazaka sy ny sisany fa mijerynyty Madagasikara misy ambaravelona teo to dia sisy miantsonatsika mpiandro foana ny antsona hoe hitatsika rehefa natsona ny mpiandro dia janona le misy dia tsy mba mahavarianatsika hoe zany misy dokotera misy psikiatra misy sina mitamana fa mpiandro atsona satria le aretina areti-panahy ary asa nazy le mitranga fa izao matsy nosoratra hoe izao sehoany zanak'Andriamanitra dia miandrava ny asany devoly jaona toko voalohany jaona voalohany toko fahatelo andiny fahavalo izao nisehoany zanak'Andriamanitra dia handrava ny asany devoly ilay lehilahy voalaza eto dia voalaza fa malenina ary dia mosokafan'i Jesosy ny sofiny misy koa nefa amintsika zanak'olombelona maheno tsara saingy tsy mandre tsy mandreny mihitsy rehefa ambara ny resaka famonjena na resaka famonjena-tena manotompo na indraindray koa tsy mandreny tompo mihitsy satria dia tsy misokatra fio mba iboly indrisy fa rehefa manantona amin'ny asa famparizana sy anetana tompo no atao fa tsy fanerena dia miarana anaran'i Jesosy izay rehetra manetsy masofotsika ka manakalatsika tsy hivelatra eo amin'ny fiainam-pakatoavana dia mamarana sika eo amin'ny fampiteletepo na hoe dia talanjona indrindra ny olona kanao hoe tsara ny nanaovany ny zavatra rehetra fa sady mampalady ny maharenina izy no mampiteny ny mona misy karazany roa avana ny mona mampiteneny mety ny voalohany dia ity tovolahy raikidera nosotran'i Jesosy ity ary ny faharoa dia reto fondronan'olona reto reto vahoaka reto izay niparataka satria tonga saina tamin'ilay asa tsara Andriamanitra dia manambara ny tenany amintsika amin'ny alalan'ny firindrany zavaboary samy misy lahatra amin'izany amintsika rehetra Andriamanitra dia manambara ny tenany amin'izay voasoratra nefa dia tahaka ny mona isika eo anatrian'izany rehetra izany fa dia angamba mila mahita masina samy tokoa tahaka izay miseho izay voalohany hoe tena tsara Jesosy tsara mpanao tsara rehefa mampisehonery ny tompo dia mampiteny ny mona tsaroantsika tamin'ny andro pentekosta izay ilatsany vanamasina asy ny apôstôly toko faharoa tamin'ny mpianatra voalohany tamin'ny fiangonana tamin'ny voalohany fa rehefa nampitenen'ny fanahy tamin'ny fiteny izay tsy hainy akory izay tsy mpianatra ireo vahiny izay nandreny fiteniny tao an-toerana kosa dia nampitenen'i Jesosy ihany koa ka le mibarataka hoe ahoana mampiresantsika eo miteny amin'ny fitenitsika avy ny asa lehibe ataon'Andriamanitra sy apôstôly toko faharoa dia mivaraka ambin'ny folo ny herin'Andriamanitra mampiteny ny mona rehavana ka nisan'izany ve hoe efa tena nanambara ny fonanao mivantana satria mahita ny asan'Andriamanitra tarika nyreto olona ireto misy rano faefatra amin'ny telopolo andiny fahavalo no manasa antsika manao hoe andrano ka izakao fa tsara Jehovah midikany hoe manandrana dia izao tsy manome lamosina izay rehetra ambarany Baiboly manatin'izany asany fampahirizana manatin'izany
fa ny sekoly tena andriamanitra anatin'izany za tsy miresaka tsy fahafahana indraindray atsika misy tsisy olan'izany amin'ny ankapobeny resako anatin'izany ny firosoana milamindalina tokoa mifampoana ary indrindra manao an'andriamanitra voalohany eo ny fiainana sy izay rehetra atao fa ilay jesosy namiteny moana koreanana teny mahay manakombona ihany mivavatsika izao no teny anjely gabriela tamin'ny zakaria izay ray mijaonatisa amin'ny Luka voalohany faharoapolo koa iny homoana ianao ka tsy hahay teny dia lavidavitra hovaly mitsinona mitetro atao zany zay namoana azy iny amin'ny fotoana fohy rehefa teraka moa jaona dia mivalandriamanitra ihany mivavany zakaria fa mikasika amintsika zay tsika rehetra zay mazava matetika malamalava dia ataon'andriamanitra koa zany amin'ny fotoana eto dia mahatsiara ny fahazazana tena an-tsekoly fa hatrany ny ambaratonga ambany dia efa mpiteny ratsy daholo ny ankizy zareo tsara tamin'izany fa amin'izao tsy fantatro anotra kiva lehibe rehefa teny amin'ny kolejy zany zany valatao misy nafatatra zany dia misy namako anankiray zay mpiara-mahatrika fitombavakaminay mitariaay zany sy midany sy fantatsika tsara indrindra zakason dia eo namany ny teny taniko hoe familamo zany ety teny ratsy be taloha fa tena afaka tanteraka izy zany hoe nahakombony jesosy mivavaka teniteny foana ka izay rehetra mandalo amin'izany dia efa nandalo tamin'izany dia mila ihany koa miambina vaky anazy satria mivelonao azy efa misy fahatry finatambotriny na fahatairana tsy nampozina eo no afantarana hoe misy fahazary matarika an'izao tanymata efa tsy zaitsona izy fa efa tsy miambina ina fotoana ratsy dia mivelona dia tsy alina dia somary tsaratsiro kely ny teny frantsay manao hoe ny teny mandalo fa ny soratra ny toetra dia itsika tsy anjery zany natikako ny fombako zany izy fa azadindra manafara isika pino mahavoka teniteny foana ndremany mitohitra toetra mitohina za rehefa mahita an'izy dia mitsaroana mila fa tsy hoe tonga amin'izany tsika rehetra fa mila raha ohatra mbola mila afahana tsy misy tsy diso fa zay mbalavy ny teny malagasy modamotrina dia tsy manina andramany tsy iny tsy fanantantaran'olona fa nataona miasan'ny mpianatra iny zavatra tsy miforonina atao synosina atao efapelona 1894 manataka Madagasikara ny kely missionnaire rehetra mandrakakehitry vatsy n'Andriamanitra tarana tsy vitana zany fa misy voka ny tamaso hitampo vita-pirenena maro mila afaka mijorovaolombelona ka raha misy tsara atao ny fiainanao tsy vitanao miaran'izany mieritsika kely raha teo namitana manara mpiano zay velonafanantanao azo atoy tsy mitantara amin'ny ankapobeny tsy mitantara fa anatsinao sy fametran-tanana dia vavaka fametran-tanana ary tsy entanana na le fitafiana na le olona avy any zay misy azy amin'ny mahetsika eto fa ilay vavaka nyranjenao satria izy ihany jesosy zany izy ihany no tanteraka izy ihany no tsy manatsiny izy ihany no tsy nanota teny mpanosalamo mamaranatsika azy dia ilay tosoratra ny salamo faraika amin'ny fampolonzato ny andiny fahatelo sy ny fahitatarana voalohany manao hoe avaka Jehova asio fiambela ny vava ambelo ny barabarana motro azavaina izona amin'ny zava-dratsy gavana manarana anarana sakany fifarana androany ka anisany be koa mikasika izy io ao ary raha tsy ataoko zany no manadinana rahateo ka raisoa amin'ny fotosotra ary raha tsy misy nahatra ianao tsy fahotana koa zany fa veliko misy fanahaka ohatra ny telopolo ny vavarahatra ka izany
ny Jehova dia ilay fitiavana tsy azo mifesina nanolorany ny zanany tonga dia ambony tany fianarana ao antsika ary mitondra fahitantsika maro teo anazy fijaliana tondratsika rehefa maizina makany amin'ny fahazavany mahakakanazy telo izay irantsika io ary antsika rehetra izay tena maniry hanana fiainana hafa vaovao miova voakasiky ny fanamasina mahatsapa fa zay rehetra toko dia faharoana ary tsy manasy fanatenana mahasoantsika anatin'izao lasa masina izay tsy entintsika io ary mampaharitra antsika rehetra rehetra